avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Nisy teto Madagasikara ny fiatsikireo nampindranomany fahefana tamin'ity herinandro ity manoloana ny fandraisana ireo vahiny izay notodian'ny masony izao tontolo izao taty amintsika nisongadina ny fomba fahitan'ny mpitondra manokana ny momba ny fahatrana sy ny tsy fahasahiny mitaky ny nosy malagasy. Norombahan'ny Laura Rasoanaevo ny medaly volamena ho an'ny sokajy latsaky ny 70 kilao izay nametraka azy ho tompon-dakan'ny Afrika taranja judo tany Abidjan. Niary ny voninahim-pirenena malagasy. Andro mbola mazava ireo jolano niditra ankeriny tao amina tokantranon'olona kanefa tsy nisy nahatsikaritra teny 67 hektara omaly. Zazavavy 70 taona ny maty vokatry ny fanafiana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena raikitra ihany koa ny fifandonana eo amin'ny tafika indianina sy ny miaramila pakistanais atsy amin'ny faritry Asia Pasifika amin'izao fotoana izao. 3 andro izao no nisy ny fifamaliana fifampitovirana teo amin'ny tafiky ny firenena rotota. Ny atsiporian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Sari araba top klasy top vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity alady fa 7 ny volana aprily taona 5 sy 20 ity asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao andehanamboantsika izany trangan-javatra maro no nisy teto Madagasikara sy nataon'ireo nampindramo amin'ny fahefana tamin'ity herinandro ity izay notodian'ny masony izao tontolo izao taty amintsika. Ny eo ny tsy fahasahiny any Rajoelina mijoro sy mitaky ny nosy malagasy fa nasahiny kosa nefa ankilan'izay ny laza fa sambatra ny malagasy eo anatrehan'izao toe-java misy eto amin'ny firenena izao matoan-dahatsoratra etiny onona saina. Mifarany ilay herinandro nitodian'izao tontolo izao taty Madagasikara satria nandray ny filoha Frantsay tamin'ilay visite tany malagasy ary narahan'ilay fihaonana tampony komision'ny ranomasimbe indianina. Raha ny fahatongavan'i Emmanuel Macron teto Madagasikara teo ny endrika fiara-miasa sy fifanaova-tsony samihafa izay efa fantatra fa tsy maintsy nisy fa ny tena nandrasan'ny malagasy 3 tapitrisa dia ilay resaka Îles Éparses na ireo nosy malagasy. Efa nampozana ihany koa ny hofaneho-kevitra sy ny fanambaran'i Emmanuel Macron momba ireo nosy ireo satria mazava ny azy tsy maintsy hiaro sy hikatsaka ny tombontsoan'ny la Frantsa izy fa ny nanaitra aza izy indray ny taony sisika sy ny laza fa isy ny fihaonana faharoa eo amin'ilay komisiona mixte ny alatsinainy fa 30 jona izao. Fa ilay filoha malagasy izay misolo tena ireto vahoaka malagasy 30 tapitrisa nanao ahoana? Efa nampozana ve? Nandiso fanantenana ve manoloana ity resaka Îles Éparses ity? Efa nampozana ho ny sasany satria izy manana ilay 20 cm mahafrantsay azy ka ho sarotra aminy andoda-tabatra ny filohany. Efa nampozana ihany koa satria tsy rototra loatra amin'io resaka Îles Éparses io ihany Rajoelina fa ny oeraoera moa tsy maintsy mandeha rehefa fampelezan-kevitra sy mikabary imasom-bahoaka. Profon'izany ny volana novambra 2024 efa tokony nisy ny fihaonana faharoa ho famerenana ireo Îles Éparses ireo fa ny fanjakana malagasy izay tariny any Rajoelina no nangataka tamin'ny Frantsay hoe aleo ahemitra. Izany hoe raha ataoko sary tsotsotra bodon'olona ny taninao ary efa nanaiky ilay mpibody tany fa hifampitinika amin'ny famerenan'izany ho anao. Ny fanome fotoana ny rotota ka rehefa akaiky ilay fotoana dia ianao tompo-tany sy aka ilay taninao indray no milaza hoe aleo ahemitra aloha ilay fihaonana fa mbola tsy vonona aka ilay taniko. Dia taona maro aty aoriana indray ilay mpibodiny tany no manaitra ka milaza hoe aleo asiana indray ny dinika faharoa fa atao variana ianareo andao ihaona amin'ny faran'ny volana jona. Dia miandry indray isika miandry fa agaso ny fomba fiteny ary manantena fa tsy angataka fanemorany intsony ilay tompon'ny tany amin'ity indray mitoraka ity. Fa raha maro no diso fanantenana rehefa nivalona ny alarobia 13 aprily nanatanterahany ny visite d'État iny taony mbola tsy kivy ary ny andro hoe mbola misy ilay alakamisy anatanterahana ny COI ka amin'io ilay filoha no anapoaka ny raharaha dia mbola voroa indray satria inona ny teo
fa tapahany herinaratra anatina fivorianany tampony ary ilay filoha mihitsy rehefa nikabary no sendry zany dia niandry ny rehetra hoe rehefa miverina ny jiro mety ilaza zany izy satria efa mba nanana fotoana nieritreretana kely aloha teo ampiandrasana ny jiro miverina fa tsy nisy dia ny fandimby ny fandraisam-pitenenana ka tonga tamin'ny Azalia Soumani filohan'ny Union des Comores ny azy tonga dia vavany araka ny fomba fiteny tsy miolokoloka fa mahitsy satria hiaro ny voninahim-pireneny hiaro ny fiandrianam-pireneny ary ny mahasoa ny fireneny no antondiny matoa ny voaka ny Comores ny taky mahitsy ny anomezany la Frantsa ny Mayotte satria any Comores io ary tsy niandry ampitso na afaka pitso izy tamin'izany fa nahay nanararoatra satria teo ilay tompony lakle dia Emmanuel Macron fa ny antsika ny raha occasion ho ny tanora nanana roa andro fa tsy tany amin'izay nandrasany maro izay no nibahana fa toa fisehosehoana ivelany sy fampanantenana toy ny mahazatra azy raha momba ny Îles Éparses izay nandrasan'ny mpanao gazety malagasy te ametraka fanontaniana amin'ny filoha malagasy sy filoha frantsay tamin'ity visite d'État ity mpanao gazety izay azo lazaina ho solombavim-bahoaka tanatina fotoana fohy fa tsy nisy izany conférence de presse zany asa ilay fandaminana ny fotoana ve no olana sa tahotra ny fanontaniany mpanao gazety malagasy ilay filoha frantsay niresaka ihany fa tamin'ny mpanao gazety vahiny nambarany teo ny fanerininy amin'ny hoe fiara-mitantana ny roa Îles Éparses ireo fa ilay filoha malagasy aloha tsy eno hatreto namaly zany ny ministry ny raharaham-bahiny raha faravavitafitra no niresaka momba ireo Îles Éparses ireo tamin'ny onjam-pio vahiny fa tsy sanylaza nahitsy ihany koa namaly ilay fanambarany Emmanuel Macron raha nantenainy isolo ny fanjakana malagasy ka ilaza mahitsy hoe any Madagasikara ny Îles Éparses taony taty amin'ny fanoherany indray no naneo izany ary nampiseho fa diplomasia tsy izy no ataon'ny mpitondra ka tsy magaga raha manjaka ny vahiny marina mitavozavoza ny an'ilay nampindramina ny fahefana ka tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra dia andrasany izay ho toyiny fa raha ny hita aloha dia miverina ny fako sy ny loto fikorotanany mpivarotra fitohanany fifamoivozana sy ny sisa eto Antananarivo miverina amin'ny laoniny sy ny mahazatra samy andro izay ho toyiny rapitso sy raha afaka pitso avokoa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao makasika ny toyiny ny raharaha iny fa tsy manana fahavononana hiaro ny arenan-kibon'ny tany sy fitakina ny nosy malagasy kosa Iandro Rajoelina raha ireny fifanarahana ny songadina nandritra ny fitsidiana ara-panjakana natao ny filoha frantsay teto Madagasikara ireny no jerenina olona nambaran'ny mpitarika ny hery politika mitambatra ny professeur Ralson Roger ho an'ny diplomasia malagasy ho izy dia tsy fahombiazana ary faharesena ireny raha ny resaka makasika ity raha ity ary tsy misy antenaina hitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka ny fifanarahana ny fanaovan'ny rotonta tao anatin'iny rina fitiavana no mitondra ny andindininy mahakasika izay manaiky matody sy namaly Iandro Rajoelina manoloana ny fangatahana sy fanireny filohampirenenina frantsay ikendry ho isan'ny mpiara-mombonantoka hitrandraka arenan-kibon'ny tany indrindra ny terrary eto Madagasikara nandritra ny fionan'ny rotonta omaly raha ny nambara ny mpitarika ny hery politika mitambatra tsy azo atao kitoto sy kinamanamana ny fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany fa mitaky fahamatorana sy fijerena ny tombontsoa ambonin'ny fireneny ny afiafy tsy nasahy nanenjana ny fitakiana ireo nosy malagasy Iandro Rajoelina fa karazany sary mihetsika efa vita mialoha fotsiny ireo fifanarahana ny fanaovan'ny rotonta fa tsy izy fiantraikany ho an'ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka lasa amina mpinamana ny firesahana an'ilay izy tadidio nefa firenena ny arovanao tsy maintsy entitra ianao rehefa manao zatra toy ireny tena tia tanylazana ve izy zay ngamba le fanontaniana petraka ary tena vonina tokoa ve izy hiaro ny arenan-kibon'ny tanysika azao indray misy indray ty terarara ty matoa izy mangina manaiky izy zany dikan'izay zany rehetra zany zany mampieritreritra daolika hoe soa efa misy resaka ambadika atao any ka raha izany koa zany hoe izy tsy hoekena angamba zany hoe ianao tady hivarotra foana ny arenan-kibon'ny taninao fa tsy mba mitady ianao hoe iza no mpiara-mombonantoka afaka tsara mihitsy zany fampirarahana ahafahana zany mitrandraka ny arenatsika mba hisiny ny tombontsoa etoetsika eto nanamafy ny fifehezan'ny frantsay ny toekarena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanjanahana vaovao ny lahatenin'ny filohampirenenina frantsay ireny raha toa ka nampiseho ny fahosan'ny diplomasia malagasy ny lahatenin'ny filohampirenenina malagasy tsapa tamin'iny zany dia ohatrany hoe tonga amin'ny tany anankiray efa anazy Andriamatoa Macron ary ny zavatra nasehoany nefa ohatrany karazana hoe narotsaronana an'le fanampiana dia ndresany hoe lamasine lalamby zavatra tsy dia zavatra manaitra loatra ary raisina kasika ny nositsika
dia mazava mihitsy zany fa resaka efa voapetrapetraka asa-danonina fa tamin'ny 2024 ane no fionana farany 9 taona zay dia sinema indray io satria amin'ny 17 jiona indray dia rehefa avy eo indray angina indray io. Tokony ho isahy hijoro hiaro ny fiandraina ny pirenena ny mpitondra raha tena tia tanindrazana sy vonina ampandroso ny firenena. Manana renan-kibony tany isan-karazany maro isika malagasy, saingy tsy ny vahoaka malagasy rehetra no misitraka ny tombotsoa avy amin'ny atreto, fa mbola ny olombitsy no manjaka tokana amin'izany. Mitaky politika sy vahaolana maharitra izany mba ho fanotra ampandrosona ny firenena ny arenan-kibony tany. Iresaka mahakasika ny tontolon'ny fanatanjahantena isika fahombiazana fa tsy resaka tsy fahombiazana sy vaovao masotra eto amin'ity firenena ity satria norombany Laura Rasoanaivo ny medaly volamena ho an'ny sokajy latsaky ny 70 kilao izay mametraka azy ho tompon-daka ny Afrika ho an'ny taranja judo tany Abidjan Côte d'Ivoire. Nampiseho no mampilalao mahay azy ny atleta malagasy niatrika ny lalao famaranana izay manositra azy ho tompon-daka ny Afrika amin'ny sokajy misy azy. Andeha rahantsika ny fanazavana mahakasika izay. Norombany Laura Rasoanaivo ny medaly volamena tamin'ny fiadinana ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny taranja judo latsaky ny 70 kilao senior natao tany Abidjan Côte d'Ivoire. Resiny tamin'ny lalao famaranana ilay teratany Camerounais Ornella Biami nasehony tao anaty fiatsem-po tanteraka ny fandreseny rehefa tapitra ny lalao. I Laura Rasoanaivo araka izany no voasokajy ho judoka africaine mamiratra amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao izay mitondra avo ny anarany Madagasikara. Raha tsy aivina tany amin'ny ampaefadalana no nanamotsana n'ilay atleta angolaise Mikinguidi Sonema ka niakarany tamin'ny manasadalana ny fandonany tamin'ilay teratany tunisienne Rajid Wided tany amin'ny manasadalana. Resiny ihany koa ilay teratany tunisienne io ka nahatonga azy ho tafakatra ny amin'ny dingan'ny famaranana ka laviny Laura ilay Camerounaise Biamizita Ornella tamin'ny alalan'ny Ipon tany amin'ny sekondra farany taorian'ny 4 minitra teo am-piadinina. Ho an'ny toliary isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity, nisy miaramila nandeha nanao mission nanamita-iraka ho hitan'ny olona tonga tany Ankilivalo fokontany Benetsy toliara faharoa androany maraina naka omby manodidina ny 20 izy ireo raha ny filazan'ny ponina tany an-toerana raha vao nahitana reto ampitandro ny filaminana niaraka tamin'ny omby reto ny fokon'olona tao amin'ny fokontany Benetsy sy ny tanàna rehetra manodidina dia nanaraka azy ireo satria everin'ny fokon'olona ho iraka avy amin'ny basy toliara. Noho izany raikitra ny fifanenjehana sy ny fifandonana tao Ankilimaliniky nisy naratra tamin'ireo fokon'olona tao anatin'izany. Azony fokon'olona ihany ny omby ka naverin'izy ireo tamin'ny tompony. Nisy naman'ireo fokon'olona nentin'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa tamin'ireo fotoana ka nosakanan'ny ponina tao Benetsy ny lalana ka tsy nisy fiara afaka nandeha hatramin'ny maraina teo. Tokony tamin'ny 4 ora ariva teo tonga ny mpitandro ny filaminana amina fiara tsy mataho-dalana iray sy camion iray nanampisa ireo namany izay tratran'ny barazy tao amin'ny Benetsy nanohitra anireto farany nefa ny vahoaka ka raikitra ny torabato sy ny fifanenjehana ary nisy ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomasina ny lacrymogène tao anatin'izany. Andrasana ny toy n'ity raharaha ity ary ampitaina eto ihany ny toy n'izay vaovao izay ao anatin'ny vaovao manaraka. Fa akoatra izay ihany koa makasika ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana zazavavy 17 taona no maty vokatry ny fanafiana. Niseho tamina tokantrano iray teto 67 hektara omaly ity zazavavy ity irery no tao an-tokantrano tamin'ny fotoana nisiny ny fanafiana io araka ny nambarany fianakaviana. Ny ariva vao fantatra fa efa maty adiny 5 tany hoany io ankizy vavy io. Andeha rahantsika ny fanadihadiana makasika izay entiny Entsora Soary Malala. Zazavavy iray vao 17 taona monja no namoy aina novonon'ireo olon-dratsy izay nanafika ny tokantran'izy ireo omaly. Ora maro taty ho arin'ny nisehon'ny fanafiana vao fantatra fa nisy namaky ny trano ny fianakaviana. Raha ny fanazavana ity zazavavy ity irery ny tao an-trano nandritra ny fanafiana io. Vatana mangatsika sy efa mangamanga nanontsena azy ireo tao an-trano. Efa nisy ihany ny fialanenina natao saingy efa nahatra adiny 5 ny fahafatesin'ity zazavavy ity vao tonga izy ireo raha ny nambarany ny mpitsabo. Ny antony mamako avy tany hoe vaky trano dia izay mivady moa zany vadiko rehefa weekend ohatr'izao mankany Ambohijanaka
tiavany ambojanaka zay a tonga dia voaniantso hoe misy vakitra nytsika dia niazakazaka nagaty atrano tsy nanampo hoe zaza le atrano satria nietreretiny hoe any ivelany mandehandeha any na mandeha aminamany ohatran'izany kanjo moa zany le cousin iny zanaka anabaviko io zany zay nanatra moto tany teny hoe tsy tratrantso mihitsy ny trisa satria zay namantana tany dia angala lakile nyity trano ty dia avy tany zay ndahora jerevana fa zareo teto zareo moa zany efa teto fa tsy nitsofoka amin'ny tany nasiny zareo namin'ny zareo le zanaka anabaviko zany tsy nitsofoka tany zareo fa tary dia tsy nahita hoe maty eny le zanaka anabaviko fa zay niaraka avy tany jereo fa paritaka le zavatra zany dia nitsofoka tany za dia hitako izy efa mitrarary dia tsy tonga dia efa hoe maty zany zanaka anabaviko zay le izy maty zanaka ny zandriko iny dia tonga dia mbola nangala dokotera aloha sao dia mba fotsiny torana ohatran'izany dia dokotera moa nyteny efa nisy adiny 4 adiny 5 izy no tsy namana tsony izy nisy nanafika tato dia izy rery tato dia zay no olona nandeha namakitrany tao no namono anazy andre 20 taona moado izy 17 taona izy mianatra angalabaka amin'ity angalabaka manomana baka avy nanao kory mihitsiny izy nataony zareo an'io nampijaliana dia vonoana satria mangamangana ny tarehany sy tsy nisy nahatsikaritra ny zavaniseho sy ny nidiran'ny mpanafika tao an-trano tamin'ny fotoana io hoy nambarin'ireo olona manodidina zay ny makasiky ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana fa tsy mbola tafapetraka eto amintsika ny asin'ny syndicat hoy nambaran'ny avy ao anivony conférence des travailleurs de Madagascar manoloana izany nanatanteraka fivoriana ampiakarana ny lentan'ny ara-tsindikaly ny avy ao anivony CTM tamin'ity herinandro ity fotoana ihany koa izay namaritan'izy ireo ny fitondrana malagasy hitady vahaolana ho an'ny mpiasa malagasy manoloana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana amerikana andeha rahantsika ny fitanteram-baovao makasika izay iarahana amin'ny Gabin Eloa marary ny lanja ny syndicat na ny densité syndicale eto amintsika hoy ny fiaraha-midinika ny mpiasa eto Madagasikara ankoatr'izay ambany ihany koa ny tahany fambiazany syndicat na ny taux de syndicalisation ho iatrany ny fanazavana tsy ampy ny fisitrahan'ny mpiasa malagasy ny zony na arakasy zany na ara-tsosialy manoloan'izay nanatanteraka fivoriana ampiakarana ny lenitany syndikaly izy ireo nilaza ihany koa ny syndicat ny mpiasa fa manambana voka-dratsy ho an'ny mpiasa eto amintsika ny fikorontanana ara-baritra maneran-tany ankehitriny toy ny zava-misy any États-Unis nanaitra ny fitondrana malagasy arak'izany ny CTM na ny conférence des travailleurs de Madagascar mba hijery vahaolana maharitra ho an'ny mpiasa malagasy ty atrikasy ty ampiakarana an'izay lanja ny syndicat zay amin'ny alalan'ny paika sy ny fomba rehetrarehetra afahana mapiditra andreo mpiasany amin'ny secteur informel ireo mba hivondrona anaty syndicat afahana manazava an'izy hoe zava-dehibe zany hoe zofototra eo amin'ny asa zany indrindrindrindra zany ny asa amin'ny ankapobeny aloha fa eo koa zany ny fiahina ara-tsosialy momba ny ady ara-toekarena amin'izao fotoana zao eo amin'ireo firenena matanjaka États-Unis, Europa, Chine ao anatin'ilay zay misy fiatraikany aty amin'ny mpiasa aty amin'ny famoronana asa aty Madagasikara na ny fitazomana asa raha ny tena marimarina koa hoe inona no hevitra sy mba atolotr'hevitra ho atolotra amin'ny fanjakana manoloana an'izany fiatraikan'ny fepetra raisin'ny Amerikana zany amin'ny lafiny fampiterenetana makany amin'izareo nisy ny atrikasa fanatsarana ny syndicat sy ny zony mpiasa eto Madagasikara izay nokarakaray ny CTM tamin'ny herinandro ity nandray anjara tamin'izany ny solotena ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail eto amintsika ary ny avy teo anivon'ny ministeran'ny asa ilafim-baovao makasika ny tontolon'ny asa iny no hoentsika miampita vetivety atao anatin'ny dokam-barotra hoentsika misintokely mialohan'ny epitana amin'ny tapany faharoa amin'ny fahampahalalam-baovao manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV ao anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao fa mbola maro ireo entina amintsika amin'ity anio ity miresaka foana isanandro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 monja sa
sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofonofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Dinara le vovtsavony Extra propre Rakalte izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Ambola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Nitiny sy vaovao atolotra ho anao Itiny savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Sabon vengani umanoka tara Tashreheta to dem yala Tara kaltau Mebe amnau Refa mandem ne pisserie E iksa foot tenenri Refa mandem ne pisserie E iksa foot tenenri E iksa yune sabon vengana fuchi Yu tena metem nira fuchi E iksa yan extra propra Ndana tunde vidzo de zo Fa yu met be amnau dia mbola terina trano ny arabo atompo kilasy sy tompo vavy tsy misaraka amin'ny Cool TV atao anatin'ny fahampalalam-baovao tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao ny volana aprily tahaka izao tamin'ny tondasy ratsaivona ny dangana izay tsizy ny sarany internet teto amintsika ka nilazan'ny fanjakana sy ireo rafitra samihafa ny ampidirana izany izay nampanantena mba ho takatry ny saramba bem-bahoaka ankehitriny nefa mbola betsaka ireo tsy misitraka ny internet noho ny fahalafosan'io eto amintsika izay efa miroborobo ny fanatotoloana ka saika mila internet avokoa na ny asa na ny fianarana miezaka araka izany ireo mpandrarà mijery paikady ahafahana mampifanaraka ny atolotra amin'ny fahefa-mividiny tsiraray fanampy mpanazavana izahay dia tena nanao fikarohana sy fandinihana manokana hoe tsy ny tokantrano rehetrarehetra eto Madagasikara no manana vola ho apetraka amin'ny internet dia niankina indrindraindrindra tamin'ny fahefa-mividin'ny olona zany no anaovanay tolotra ahafahanay répondre amin'izay fahefa-mividin'ny olona izay offre natao ho an'ny particulier zany hoe ny olona tsotra mampiasa ny internet fa zava-dehibe eo amin'ny fampivelarana ny sehatry ny fandrarana ny fahaizana mampitombo ny fifandraisana indrindra ny iraisampirenena izany indrindra no antopisin'ny comité mondial des femmes chef d'entreprise izay ho tanterahana ny fahavalo-amby-roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana aprily ho avy izao etsika anomezana sehatra ireo vehivavy mpandrarà isan'ireo mpanohana ny etsika moa ny avy eo anivo ny orinasa Yas Madagasikara fanazavana mahakasika izay manana ny faiza manao sitraka efa entina ampivelarana ny sehatry ny fandrarahana ny vehivavy malagasy ary tokony hanana ny toerany amin'ny fampiroboroboana ny toe-karena maneran-tany na izany mbola betsaka ny fanampy miandry azy ireo ka isan'izany fampivelarana ny fifandraisana amin'ireo mpandrarà matianina avy any ivelany miditra anatina tambajotra ohatra ny groupement des femmes entrepreneurs aloha dia efa zavatra anankiray efa pa anankiray fa miditra anatina réseau mondial mbola pa tena hoe pa dingana hafa ihany koa dia mampitombo ny traikefa sy ny fahalalany aloha voalohany ny tombo ny faharoa angamba ny azoko tenenana dia ireo misy ireo orinasa ny tantan'ny vehivavy efa vonona hivelatra any amin'ny sehatra iraisam-pirenena fotoana izao fahanzareo mifandray amin'ireo le vehivavy mpandrarà iratany ireo tsy isan'andro ireo ny miditra eto Madagasikara sy ny tonga eto fa antenana fa mba tena izy tombo ny azo tsapahitanana isaraka izany fionambe iraisam-pireneny vehivavy mpandrarà eto Madagasikara amin'ny alalan'ny comité mondial des femmes chef d'entreprise izay ho tontosaina eto Antananarivo ny 2020 hatramin'ny 30 aprily ho avy izao ampisehatra maro no manohana ny hetsika ary isan'izany ny Yas Madagasikara sotra ibe Yas moa zany mpanohana nyty hetsika ity comité mondial des femmes chef d'entreprise ny atao moa zany dia mazava be ao ny resaka ara économique zany hoe manampy sy manohana ireo femme ireo vehivavy mpandrarà
amin'ny alalan'ny offrenay izay atao hoe gas business izay manokana ho an'ireo resaka activité sehatra économique tsy akanavaka na ny amin'ny resaka agriculture na ny amin'ny resaka teknolojia dia io ny gas business ahafana manampy amin'zareo ao amin'ny antsontsika hoe transformation digitale. Vehivavy lehibe n'orinasa vahiny mahery ny 10 isa avy amina firenena 20 no andray anjara amin'ity fionam-be ity. Fifampizarana traikefa, fifanankarozan-kevitra ary fikaonan-doha entina ampivelarana ireo vehivavy mpandrarà no tena ibahana mandritra izany. Tontolon'ny vakiboky sy ny fampianarana, malaina ny tanora mamaky boky amin'izao fotoana, indrindra ny boky an-taratasy noho ny firoborobo ny teknôlôjia sy ny nomerika. Antony, ny karakarany ny fakulten'ny EGS etsika maro samihafa mikasika ny boky teny Ankatso. Isariana ny sain'ny tanora iverina mamaky boky indray ary tsy onona amin'ny fampiasana ny teknôlôjia fotsiny mahakasika izay. Santatry ny aina mitondra ny Antsipriany. Tsy mahaliana ny tanora amin'izao fotoana ny hamaky boky an-taratasy, vokatry ny firoborobon'ny teknôlôjia. Aleon'izy ireo ny fanamorana tolotry ny boky nomerika, ny fikarohana amin'ny Google na ny fampiasana ny intelligence artificielle. Na izany aza, araka ny voalazan'ny mpianatra iray ao amin'ny sapam-piofanana toe-karena, feno kokoa ny fahalalana entiny boky taratasy noho ny loharanom-pahalalana nomerika. Hita fa hoe miandanja kokoa le famakiana boky manoloana ny développement ny teknôlôjia, zany hoe lasa tsy havanana amin'le hoe andeha hamaky boky tsony ny mpianatra fa tonga dia miankina fotsiny hoe efa misy Google, misy ChatGPT ohatra andeha hanaovana travaux de recherche anatanterahana ny mémoire an'zareo na ny thèse izay ataony. Dia nefany ny any anatin'ireny boky ireny mbola manana information betsaka kokoa noho ny men'ny internet, zany hoe misy ny information tsy mbola fantatry ny Google fa nefany misy any anatin'ny boky. Zava-misy izay nanosika ny fakulten'ny toe-karena ny fitantanana ary ny sosiolojia na ny EGS ikarakara etsika maro manodidina ny tontolon'ny boky. Tanjona ny sarihana ny sain'ny mpianatra amin'ny mahazava-dehibe sy ny tombontsoa ny famakiana boky fa indrindra ny boky an-taratasy. Tsy onona amin'ny fampiasana ny teknôlôjia. Reto dia eo koa ny fianaranao ihany koa mila boky, dia reza moa anentanina mpianatra zany amin'ny resaka boky fianarana mba hijery fa satria maro mihitsy voalazaina indray mety hovariana fotsiny. Indrindra misy tsy tena mamaky an'ilay boky tsony nefa mijery fintona fotsiny synthèse na mijery mot-clé kely dia mahita kely dia mieritreritra hoe mamaky nefany le famakiana boky zany akoatrany mety hoe le zavatra ratovinao anatin'ilay izy misy ny ataontsika hoe ohatra hoe manampy amin'ny fifantohana. Resaka concentration zany manampy anao amin'ny resaka ohatran'ny hoe fandrafetanao fehizanteny raha manao manoratra anao ohatra hoe rédaction na samihafa mihitsy zany ohatra hoe ny taratasy mpanadinina hoe hita hoe mpianatra mety mpamaky boky tsy ny ohatran'ny olona tsy an'izay. Ankalazaina ny 13 aprily ny andro eran-tany ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra noho ny andro tiasana io daty io teto Madagasikara tamin'ity taona ity, nisafidy ny ankalaza izany ny zoma 15 aprily ny fakulté EGS. Lohahevitra ny hoe boky sy mpanoratra andry ny fampandrosoana. Nisy trano eva, fiona be, atrikasa, famelabelaran-kevitra ary fampisehoana nandritra izany. Lafomba vao makasika ny tontolon'ny kolotsaina sy ny tontolon'ny mozika 30 taona aty aoriana iaraka ao anatin'ny fampisehoana nampitondraina ny lohateny hoe mozika iraindray ny tarika kika sy iraimbilanja ny alahady fa efatra ny volana me ho avy izao eny Antsahamanitra sy miavaka tsy mbola nisy teto amintsika hatrizay no atolotra ireo mpakafy ny gadona raoka ao anatin'izany hetsika izay mbola itoy ka any Moramanga ny manaraka fanampy mpanazavana. Amafisinay sy porofonay foana hoe na mbola na efa betona ary izay mbola rock and roll malagasy ary mbola afaka manolotra zavatra tsara dia fomba fisehoan'ny fampisehoana zany efa tonga dia lazaiko fa afaka mbola manontany any nareo namana avy eo sehatra anankiray izy io nefa no zaraina roa sehatra ray nefa mizaraina roa zany hoe tarika raimbilanja ato dia nitarika kika ato zay zany nyfandehany mbola tsisy ohatry zany nataonay aloha zany tsy fantatro nitarika hafa fa raha nataonay
sy indrindra tao an-tsahamanitra mbola tsy nisy ohatr'izay zany. Dia ny zotra ny fampisehoana zany a miakatra ny tarika kika, avy eo miakatra ny tarika rembilanja, samy manana ny sehatrany, dia avy eo amin'izay dia mifamaly zay, zany hoe mitendry ato, mitendry ato, mitendry ato, mitendry ato. Zay no nahatonga an'izay mozika iray. Ivadika lafomba vao mahakasika ny tontolon'ny sosialy, ankoatra tsy fahampin'ny fitaovana hoentina miasa, tsy ampy fiofanana ihany koa ny ankamaroan'ireo fikambanana samihafa misehatra amin'ny lafiny sosialy ho antsika eto Madagasikara. Ny ankamaroan'izy ireny izay tsy afaka manohy ny asany araka ny tokony ho izy intsony amin'izao noho ny fahatapahany ny famatsim-bola iraisam-pirenena tahaka ny USAID sy ny maro hafa. Antony ny asan'ny sin'ny hetsika izay afaka-kevitra sy afanamafisana ny fahaiza-manao izy ireo teny Ambomahitsy, ny arahana tamin'ireo mpanohana tetikasa na mpamatsy vola ahafahana manampy ireto farany. Andeha rahantsika ny fanampanazavana sy ny fanadihadiana mahakasika izay etiny Daniela Mino Arso. Noho ny fiovana sy ny fahatapahan'ny fanampiana iraisam-pirenena tahaka ny an'ny USAID sy ny maro hafa, saika miamitra avokoa amin'izao fotoana ireo mpandray anjara amin'ny fanampiana na ny aide au développement, antony roson'ireo fikambanana tsy miankina sy ireo mpanohana tetikasa tamin'ny fikaonan-doha hitadiavam-baolana hanampiana ireo fikambanana samihafa misehatra amin'ny fanampiana maha-olona eto amintsika. Mitady vahaolana zany zahay tena hoe natotosan'ity hetsika ty ahafahanay mifampiresaka mitady vahaolana amin'ireo olona rehetrarehetra na ireo organisation samihafa izay afaka manampy mahita vahaolana vaovao amin'ny fanampiana ny association na micro ONG eto Madagasikara zany, ahafahan'izy ireo manohy ny asany satria moa ireo micro ONG na association ireo no tena miasa ataontsika hoe sur terrain filazana azy zany eny anivon'ireo vahoaka rehetrarehetra eraky Madagasikara, dia nefany matetika izy ireo tsy ampy moyen ahafahany manao ny asany. Ankilany tsy mbola ampy hatreto ny fampiofanana ireo misehatra anatina fikambanana misehatra amin'ny lafiny sosialy eto amintsika. Antony ihany koa nanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpisehatra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha mahakasika ilay lohahevitra se lever combattre la pauvreté. Niarahan'izy ireo tamin'ireo mpanohana tetikasa tetsy amin'ny université an'Ankamasoa, Ambomahitsy. Fikaonan-doha miaraka izay natao hanomanana sy hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanohana tetikasa sy ny mpamatsy vola. Dia iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy toetsika manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Isarony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany teto amin'ny Cool TV. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ny Vavao. Isa ihany ny extra propre ndana tonde mividy zao de zao fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.